Ray aman-dreny pastora Pierrot, afaka fotoana fohy dia higadona ny fanombohana ny raika amby roapolo andro ny fitapanam-pianana kristianina. Ina no reo afatra na zavatra tianao ampitaina ankehitriny? Misaotra an'Andriamanitra tokoa tsika satria efa ao anatin'ilay fiomanana tanteraka amin'ilay raika amby roapolo andro matoky amin'ny fanekena. Mino fa efa eny am-pelantanantsika ny taridalana. Raha sanatria moa mbola tsy en'ilay izy dia mbola azontsika atao ny mividy mivantana eo amin'ny biraon'ny union izay misy antsika. Koa manentana antsika rehetra mba hanokana ilay 10 ka hatramin'ny 20 minitra andalianantsika iny taridalana iny ary misy moa fanapahan-kevitra izay horaisintsika isan'andro noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia mino somatoka fa hitarika antsika hiara-mandeha akaiky kokoa amin'Andriamanitra ny fananantsika izany taridalana izany. Manentana ihany koa ny sampana fitantanam-piainana kristianina rehetra isam-piangonana ny tenako mba samy ampatsiahy ny fiangonana rehetra isika hanentana ny amfandaram-potoana isan-karazany. Ny sabata faha-4 amby roapolo ny volana Jona moa dia misy toriteny manokana ny sabata maraina ary ny hariva kosa dia misy ny antsoina hoe fetin'ny fijoana vavolombelona sy ny fetin'ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana. Aoka hibahana tanteraka ny fijoana vavolombelona izay ataontsika miainga avy amin'ny toromarika ao anatin'ny taridalana izay eny am-pelantanantsika ka dia mirary soantsika azotomana avokoa ary aza melana raha tsy hitanao fa tena misy fiantraikany eo amin'ny fiarahanao mandeha amin'Andriamanitra tokoa ity raika amby roapolo andro matoky amin'ny fanekena ity.